sao dia ao anatin'ity conception faran'ity zay lavitra ny malagasy mihitsy tya raha malagasy traditionnel aloha ny teneniko a fa zay aloha fa mety mino fa mety misy amintsika ihany mety tafiditra kely ao anatin'ity conception linéaire ty a satria raha faritana io dia io zany ny calculna ny fotoana hoe misy voalohany io dia misy fiafarany tsy mandehandeha ho azy zany ny fotoana fa io fotoana io dia mitoy io ny androany tsy afaka récupéreko tsony fa rehefa veno ny fotoana dia very tokony ho ato amin'izay mmb androany anatra fotoangasy ka tsy tonga androany dia dikan'izany tsisy fotoangasy afaka vonjeko tsony fa satria efa very zay zavatra zay zay tsy tonga eto zany dia tsy afaka niatrika mivantana teto a satria tsy miverina tsony iny zavatra iny mety afaka veritsika indray iny amin'ny fotoana manaraka amin'ny toerana hafa fa tsy misy an'le ohatra zao iainantsika tsony iny dia zay mihitsy ny fisainan'ity zavatra ity hoe tsy aririna ny fotoana fa satria misy fetrany io fotoana io 20 taona 70 taona ihany ozy izy ny baiboly ny ainatsika eto dia tapitra zay fa ahoana ny tsinjarako sy iainako an'io fotoana io a any kokoa zany mipetraka ity dia mametraka ny ho avy ho zava-dehibe satria mila calculeko tsara zany ho avy ke ohatra ny ahoana ny fomba hitondrako an'ity fiainako ity mandra-pialako eto ao anatin'izay donc ny fotoana io dia fotoana mirafitra tsara ao anaty tantara misy fitombohan'ny mazava tsara dia misy fiafarany mazava tsara mifanaraka amin'izay ary miainga avy amin'ity conception ity ny voile fomba fiteny le hitantsika tamin'ny voalohany indrindra teo a hoe le temps c'est de l'argent ary io ressource io arena io fotoana io satria ao anatin'ny fotoana anankiray ahafahanao manao activité dia iny activité anankiray iny migénéré vola dia zay mahatonga ny fiteny io hoe le temps c'est de l'argent raha ohatra ka lalanino amin'ny zavatra fahatany zany ny fotoananao a dia misy vola very fahatany zany a mandeha any satria tsy teo ianao tamin'le tokony anaovana asy io dia zay ny ressource atsika tsirairay avy ny fotoana io tovy amin'ny ressource rehetrarehetra tsara ananantsika dia anisany koa ny fotoana zay ny mahafinaritra n'ity conception linéaire ity avaizany fiaviana io a dia fiaviana io zany a rehefa jerena anatiny loha dia ny kolotsaina voafehin-drafitra mazava manana lalàna mazava tsara izy a misy kolotsaina tafiditra ao anatin'izay dia reny olona manana kolotsaina misy fipetrahana lalàna mipetraka tsara reny a reny dia mazana manana n'ity conception linéaire ity ohatra hoe babyloniana zao manana lalàna mirafitra tsara izy a tsy maintsy manaraka an'iny daholo ny olona dia ao ny egyptianina koa tahaka an'izay a donc efa ela zany nisy n'ity zavatra ity fa anisan'ny tena nampiroborobo azy indrindra dia ny kapitalisme zany hoe ianao ihany no miasa dia migénéré vola ianao no contrôler ny marché anao a sy ny capital anao ao anatin'izay a dia arakaraka ny esanao zany azahoanao vola betsaka kokoa dia zay mahatonga an'le le temps c'est de l'argent hitantsika mivoaka tamin'io efa tamin'ny 1400 zany ny fisainana kapitalisme iny mametraka hoe misy tanjona tiatsika tratrarina tanjona apetraky ny orinasa ary tanjona io mba hatratraranao azy dia tsy maintsy misy rafitra mipetrapetraka aloha sy emploi du temps mipetraka tsara mba hatratrarana an'iny tanjona iny dia rigide be izy ao anatin'izay satria manenjika productivité dia miaraka amin'izay ny industrialisation fomba famokarana avy amin'ny industria satria zay rehefa miasa be ianao a dia productif be ny industria dia ohatr'izay dia mitohatra aty amin'ny vanim-potoana iainantsika amin'izao a ary mety tafiditra ao anatin'ny kolotsaintsika mihitsiny satria lera rehefa makany ampianarana ianao manomboka amin'ny valo hatramin'ny efatra misy limite de temps tsara mihitsiny a fa tsy hoe rehefa te hianatra ianao amin'ny lera tianao dia mianatra ianao tsisy an'izany misy an'izay rafitra mety napetraky ny mondialisation koa ngamba ny mahatonga an'izay zavatra zay a dia avy amin'izay a ny fiavian'ity zavatra ity maty ary ve zany ity zay le tady solution amin'ny ankehitriny a tsy miprévoir cliqueur faharoa dia tsy maintsy miafy amin'ity anankiray tsy mandeha ty mandeha fa tsy mandeha tsara zay io tafiditra anatin'ny fampianarana influence amin'ny fampianarana tafiditra ao ihany koa ny ava ela loatra resaka mondialisation efa nyteneniko teo inona mivokatra izay zany tena tsy mandeha intsony ity
vokany a misy tsara misy ratsy a de ohatran'izay ihany nijerentsika anazy a lafi tsara anao anatiny hoe de miplanifie anao zany efa mieritreritra sady anao hoe inona ny mety olany hitranga eo de soroanao meloha zay zavatra zay ary zay de miteraka filaminana ny fiainatsika na filamina-tsaina ary na mijery filaminana na zavatra atao fotsiny a de milamina be satria efa nieritreretina daholo ny zavatra rehetra efa niomana meloha ianao a ka raha senda mitranga ny olana de tsy mistress ianao hoe inona zany ny tokony ataoko satria zany zao eto mampiasa an'ity cliqueur ty de tsy mety tsara le izy de tsy maintsy maketo a rehefa maketo a de manakona ny sasany aminareo avary tsy mahita eto de sady mistress ianao anatin'izay satria tsy miprevoira meloha hoe inona ny tokony atao anatin'le izy fa natoko hoe mandeha ty zavatra ty a de azonareo le problème materak'izay fa tsara le miomana meloha de mahita lavitra no avy tsy inona ny jerena ary misy orinasa manao projection tena nany maromaro mihitsy ny ao anatin'izay satria manao objectif mazava izy misy olona efa calculena hoe zao a manao testament zay tsy ao anatin'ny kolotsaintsika malagasy mihitsy fa hatramin'ny fahafatesany ary efa calculena hoe rehefa maty de zao a fa nanako ty makarisy ohatr'izao nanaovanareo ana tsy kolotsaina tsika zany fa ao anatin'izay anisan'ny zavatra tsara ihany koa de ny ponctualité satria tonga aloha tonga amlery izy a ary manaja anao izy a amin'ny fotoananao satria mahafinaritra amin'ny ponctualité ny de zay tena fanajana anisan'ny fanajana faratapony azoko resahanareo ny fahatarana tsy inona de mangalatra fotoana ary rehefa mangalatra fotoana iny de mangalatra ny fiainan'le olona ianao zany satria efa hitantsika tamin'ny voalohany teo a time is la vie ny fotoananao io de fiainana ka raha angalarinao hoe amin'ny fahataranao a de mangalatra ny fiainan'le olona ianao zany a amin'iny fotoana iny de eritreretintsika tsara ny impact teraka zany rehefa avy teo donc ny ponctualité anisan'ny valeur biblika tena tsara mihitsiny a tokony anarantsika rehetrarehetra ao anatin'izay ny ratsy a io de le niteneniko sarotra aminazy misadapta satria vao misy amin'izay nikorotana ka tsy ao anatin'le prévision ny eritreretina de tena mikorotana tokoa aloha e ary tena ikorotana be io zavatra io de tsy mahay misadapta izy fa io mifantoka loatra amin'ny asa lasa manenjika asa loatra ka anyka be ny zaza ao an-trano delese satria variana miasa dada sineny variana manenjika etseroa de tsy otsony le fifandraisana de zanako ambolena amin'ny hoe vidianan'izao fa tsy eo le fifandraisana mahaolona ao anatin'le izy de anisan'ny zavatra ratsy koa zay adino zany le fifandraisana amin'ny hafa io tsy inona hoe rehefa manomboka amin'ny sivy de na iza eo na iza tsy eo de atombokotsika io tsisy mirarahan'zay hoe zay tarany fa le hoany zay hoany fanareo le fifandraisana amin'ny maha-olombelona very ao anatin'izay tsisy resaka fihavarana intsony fa lasa lalàna no mitondra ny zavatra io a de efa zay anisan'ny zavatra mampalahelo ao anatin'ity fijery ty ny fijery no avy zany le anazy de efa mazava tsara satria mifantoka amin'ny avy ty fijery ty a manaraka ny tanjona mazava izy hoe tia ny tanjontsika zao avy ny ataontsika de raha misy programma mitsofoka ena nelanelana eny de manana tanjona tratrarina de aleoloha ty de zay kolotsain'ny fandrosoana kokoa zany zay zavatra zay a mandroso ny firenena normal raha mandroso ny tatsinana rehefa mijerytsika satria tandrefana moa azafady fa tsy tatsinanana satria est ouest afangaroko io zany anisan'ny vokany tsara farany évaluation atsika aiza ho aiza inona nambaran'ny baiboly ao anatin'izay a fohifohy nanaovako azy satria résumeko ao anatin'ity tableau ty a baiboly zany de tsy miteny hoe ratsy ny fomba gasy ratsy ny fotoany gasy ary tsy zay mihitsy nitanjontsika eto fa nahitantsika côté tsara izy teo a ary nahitantsika lafy ratsiny izy anankitelo mihitsy tsisy hoe tia ny tsara kokoa tia ny ratsy kokoa na ohatra zany fa nefa kosa ny baiboly rehefa miresaka ny conception du temps de manindry kokoa ny ray am'ireo tsy manala n'le ambiny izy fa manindry kokoa ny ray am'ireo de ty conception linéaire ty fa leo asesiko le izy manindry ny conception événementielle ny baiboly rehefa mijery ny tantara ny filazantsara tsika Jesosy Kristy de manao an'izay izy misy problème mitranga misy olona manana olana eo tonga eo aminy de sitraniny iny iaina n'le fotoana ankehitriny iaina n'le zavatra mitranga eo de solutionner ny problème iny ao anatin'izay manana an'izay mihitsy Jesosy Kristy de misy an'ity teny ty koa amin'ny Matthieu hoe aza manazy hoaninareo fa aleo ny apitso ny ainy areo ny apitso ny ainy azy tafiditra ao anatin'izay koa mba tsy esanao saina hoe inona ary ny apitsoko
mbola azavainy namako eo zay hoe de tsy azo atao hoe zany ny planifie hitatsika eo izy rehefa avy eo atafiditra ao anatin'izay ary misy toetra an'andriamanitra mahafinaritra ao anatin'ity conception événementielle ty hoe io andriamanitra tsika io de andriamanitra ny fifandraisana ary miprioriser an'izay fifandraisan'izay mihitsy ny baiboly zay ny tanjony hifandraisantsika amin'andriamanitra fa misy siklika koa ao rehefa mijery ny karazana fety ao amin'ny testamenta talohatsika de misy zavatra miverimberina zao mifanatitra ataonao amin'izao andro ianao manao an'izao amin'izao fotoana zao ianao manao an'izao misy sikla miverimberina koa ao anatin'izay fa anisan'ny valeur tsara sy mahafinaritra lazainy eo koa de ny discipline de vie anao ary zay ny ambaran'ny salamo a sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny sainandratsy fanahy mipetraka mipaliratsira fa lalàny Jehova no saintsainy andro amanalina misy zavatra miverimberina tokony ataonao isan'andro de famakina tenin'andriamanitra sy ny fisaintsainana an'izany andro amanalina donc mivaloriser be an'izay cycle zay sy zay routine de vie zay koa andriamanitra ao anatin'iny fa ao anatin'izay izy mampiseho ny toetrany hoe za tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay tsy miova andriamanitsika io ary io ny référence atsika foana io a amin'ny zavatra rehetrarehetra satria tsy hovainy situation zany andriamanitra linéaire io ny tsindriny kokoa ozy izy satria ny fanamberan'andriamanitra mihitsy ny de tafiditra ao anatina linina anankiray mazava tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny fiafarany de hoe ho any amin'ny Jerosalema vaovao tsika misy tantara mirafitra tsara ao anatin'izay eo anelanelana eo misy ny fahotana de tao anatin'ny tantara izy Abrahama, Isaka sy ny ambony Israely, Mosesy ao anatina tantara tsara izy milaza an'izay de amin'ny vanim-potoana anankiray izy nandefa ny zanan'ilay tokana mataontsika teo amin'ny hazo fijaliana manome atsika fanantenana sy tanjona mazavany amin'ny fiainana hoe makaiza mariny ty de avy eo tsika rehefa nino sy nandray anazy de mametraka fanantenana indray izy hoe mbola ho avy le tena izy any amin'le mandrakizay fa ho manteny zao zany zavatra zany ary orienté makany ny fiainanao io atodio makany amin'izay de zay ny apetrana atao amin'ny romanina aty de zay ny mametraka nyty lanjany ty tenin'andriamanitra anankiray ty hoe Efesiana toko 10 miteny hoe araroty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainana zao izy izy rehefa vakitsika amin'ny teny gasy izy de sarosarotra kely hoe ina moa zany le ararotina ny azo anaovatsoa fa rehefa jerentsika amin'ny teny frantsay de ozy izy hoe racheter le temps car les jours sont mauvais misy tenin'andriamanitra mifandraiky amin'izay indray koa amin'ny Kolosiana ihany izy hoe mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ivelany araroty ny azo anaovatsoa de zao izy amin'ny teny frantsay conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et racheter le temps zany hoe racheter io fotoananao inona dikan'izany racheter le temps zay nazavaiko eto farany a racheter le temps jery teny grika kely tsika io ihany teny grika androany ngamba raha tsy diso a de dikany hoe racheter io hoe exagorazo dikan'izany hoe vidinao daholo zany ny stock rehetrarehetra de varotanao amin'ny vidiny itiavanao azy karazana ohatran'ny monopole zany io vidinao le stock a de varotanao amin'ny vidiny itiavanao azy inona ny tena dikan'le izy lasa tompony tseny ianao zany ny dikan'izay dikany hoe racheter le temps zany a de ianao zany no tompon'ny fotoananao ianao ny tompon'ny fotoananao ianao no organiser hoe hoentiko makaiza sy makaiza sy makaiza ty fotoanako ty fa tsy ny fotoana indray ny mifehy atsika lasa manaraka onjam-piainana fotsiny tsika rehefa avy teo fa zay ny ambaran'ny tenin'andriamanitra ianao ny tompon'ny fotoananao ary izy efa nanome objectif mazava atsika hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de omeny anao le ambony rehetrarehetra le tafiana hoanina hosotrona sy ny manaraka eo donc repéré ao anatin'izay zany hoe inona le mandany ny fotoananao izay tsy contrôlenao mety zavatra mahafinaritra mety zavatra tsisy dikany mety zavatra misy dikany koa fa tsy mifandraika amin'le objectif napetraka andriamanitra hoe mitodika amin'ny fanjakany ve zany zavatra ataoko zany de ozy izy hoe chronophage reny fa sao de tsy tompon'le fotoana ianao fa ny fotoana ny feanao de mahatonga anao manao an'ity zavatra tya ao anatin'izay ny contexte iainana tsy inona de teneniny hoe ratsy zao fiainan'izao dikany raha miracheter le temps anao de ilana an'ireo zavatra ratsy ireo
mba tsy ho variana amin'ny zavatra ratsy eto amin'ity fiainana ity fa rehefa mijery an'le kolosianina koa tsika dia ozy izy hoe ny influence avy any ivelany le fiainantsika teo aloha araka ny lazain'ny galatianina io koa anisan'ny maka ny fotoanantsika indray fahotana malaky mahazo ny fafinaretan'ny nofo ny fafinaretan'ny maso ny rehaka izao fiainana ankehitriny izao izy izy jauna sao dia ireny mandany fotoanantsika ka tsy tokony fotoanantsika tsontsika dia tsy mampiasa ny fotoana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny tapany voalohany afaka nambarako tamintsika tamin'ny fotoana sy ny malagasy hiditra avy eo ny namako anankiroa fa ao anatin'izay aloha dia hiditra amina pôzy kely vetivety tsika